Ireo mpano politika samy hafa dia manana ny andrasany ao anatin'ny diniky karakarain'ny FFKM ity. Isan'ny naneho ny heviny ary andriamatoa Julien Ramarokoto avy amin'ny ASSIDU. Ny profesora Remoranjeva kosa dia nanambara fa ilaina ny sin'ny engam-panahy vaovao ankoatra ny soro-dalana ahafahana mivoaka amin'ny crise ny CST alaira marsonina ihany koa dia nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika izay dinika izay. Samy natsapa fa tena hoe tsy mody midradradrara fotsiny dradradrara mantsy le fitiavan-tany razana fa tena hoe mahatsapa mihitsy fa tena mila famonjena ty tanindrazana malagasy ty mila famonjena ny vahoaka mpiray-tany razana dia tena tokony tonga saina daholo zany hoe ny zavatra ray fotsiny lohatra ny hoe manky kely dia tsy ampy filoha anankiray zany teo zany hoe tokony teo filoha anankiray satria lasa ohatrany mandeha ila kely le izy ilaina daholo ny eo e dia samy tonga saina dia fanatrehany eo satria azadina nefa Madagasikara ny firenen'ny finoana dikan'izany fandraisana andraikitra mihitsy avy any amin'ny ray aman-dreny finoana zava-dehibe ary tokony hikapoka latabatra le izy efa tsy manaraka mpiray-tanindrazana satria ny finoana no dradradradraintsika amin'ny baiboly no tenitenentsika foana kanefa misy tsy manaraka fa vary fotsiny mamoaka ny resaka baiboly dia aveo tsara anjory amin'ny asany izy. Raha ndraiky efa manana sy ny zavatra hitako amin'ny fandaminana raharaha samihafa dia tsy mbola nisy firenena tafavoaka tafasainanana sy ny kristy raha tsy mitodika sy mitady ary mikatsaka ny aingam-panahy ka mba azahoana an'izany dia ny rariny sy nitsy ny famarinana ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana no atsikerana sy andiniana mihetsika saina ary mipaika rehetra sy tanteraka raha tsy tanteraka an'izay zavazay any dia tsy hisy vahaolana azotrena ny feuille de route dia isan'ala naroso nefa efa fitaona zao mbola tsy tafavoaka foana isika satria tsy hita mihitsy niny nataonao fa mana olana politika dia tsy resaka hoe ady varotra na dinidinika rehefarehefa ambaniny tany fa mila ny aingam-panazy mbola tsy misy hatram'izay. Dia tena ilaina ny karakarain'ny FFKM ty satria ireo ray aman-dreny am-panahy eto Madagasikara manao zao fiainana zao ary malagasy samy tombony fahefana eto Madagasikara tsy fitikavanana amin'izay fotoana izay ka tokony ilaina eto dia hoe mba ho tombotsoa malagasy ray manontolo ho fampihavanana ho fampandrosoana fankatiavana amin'ny samy malagasy ary indrindra ireo fividianana tokony atao eto dia hifandamana samy malagasy fa efa sahirana ny gasy